fahasoavan'ny tompony mamitsika menakavy izay manaraka tsy tapaka ny zao fandarana izao a na amty maraindrainy ity na amty arivariva tia na amty fotoana zay safidiana hojerevana manokana ny amin'ny YouTube na Facebook dia aoka ny fahasoavana manana ambiampy fahasoavana mihoatra fahasoavana sy famondrapona anaraka amin'ny andro rehetra iaina koa izy ny tenin'Andriamanitra ary dia hitoetra andro lava ao an-tranon'i Jehova avo. Miarabanao pasteur Tovina Rivotra Maroana. Miarabanao pasteur Alvarez. Ny fandarantsika ihany koa moa zany dia mandeha mivantana ao amin'ny www.amitetv.tv. Azonao arahana tsara izany fandarana izany mazava ho azy moa zany fa manerana n'izao tontolo zao no ahafahana mandefa ity fandarana ity. Iny ary ivavaka avy hatransika mitraka an'ity fotoana ity eo am-pelantanan'ny tompo. Tawari raha eo dia isorananao ny fahasoavana ny fitahinao ny fiarovanao anay ny fikarakaranao ny fiainanay manokana tompo isanandro zay afana indray manaraka zao fandarana zao. Ianao dia mitondranay amoron'ny fianarany fialatsasatra, ianao dia mampandranay amin'ny ay maitso, ianao tompo dia miaro anay ka dia tsy manatahotra izay na dia mandeha amin'ny loasa aloko ny fahafatesana azy satria ny tenao sy ny tsorakazonao no aminay. Ianao dia mamme anay mihoatra no kapoaka famarana ny diloilo fanotsoranao dia aoka hoarotsaka ao ampanomponao tsiraray avy zany satria ianao Jesosy ianao tompo le tena mpiandry tsara ka dia hotaina manokana zao fotoana zao. Ho an'ny marary ny tokantrano any ao anatin'izao fandarana zao dia mandray fanasitranana izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ho an'ireo mananolana amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaranao Jesosy dia misy vahaolana, misy lalana misokatra ao alohan'ity anabavy ao alohan'ity rahalahy ty. Ho an'ireo olona tompo zay mpanomponao zay ao anatin'ny aditsarotra mandalo fizanotoetra mamay dia aoka ny fitarianao magaga, aoka ny sandrinao mahery, aoka ny tananao akavanana malaza mikery no hiasa amin'izao rahalahy amin'izao anabavy zao. Hotaina manokana ne tompo ty fotoana zay afanay mianatra ny tenin'Andriamanitra ty. Fanay masonao mangataka aminao zay taio ty fotoana ty taio tompo zao fampianarana zao mba tena andraisana zavatra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Inary pasteur Levitikosy toko fa 720 misy lohateny anankiroa izy eto fa tonga dia vakitsika avokoa zany. Lohateny voalohany dia hoe Levitikosy toko fa 720 ny amin'ny fanamboarana ny jiro sy ny fanaovana ny mofo aseho. Andiny voalohany ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe mandidia ny zanak'Israely hitondra aminao diloilon'ny oliva tsara voavely atao fanazavana ampirehetana ny jiro mandrakariva eo ivelan'ny efitra lamba zay manakona ny vavolombelona dia eo amin'ny tranon'ilay fionana no andaharany Arona azy hatramin'ny ariva ka hatramin'ny maraina eo anatrehan'i Jehova mandrakariva. Ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby izany. Eo amin'ny fanaovan-jiro volamena tsara no andaharany lela fanaovan-jiro mandrakariva eo anatrehan'ny Jehova. Andiny fadimy ary maka koba tsara toto ka endaso ho mofo 12 roapafolo efano atao mofo ray ary mandahary eo ambony latabatra tsara eo anatrehan'i Jehova ka ataovy roa toerana dia enina avy no iray toerana ary asio vidity azy manompofona madio isa toerana ka aoka eo amin'ny mofo zany ho fanaty patsiarovana dia fanatitra tao amin'ny afo an'i Jehova isa tsabata no andarana ireo mandrakariva eo anatrehan'i Jehova ho amin'ny zanak'Israely zany dia fanekena mandrakizay. Ary ho an'ny Arona sy ny zanany zany ary ho an'ny Arona sy ny zanany zany ka ho hoaniny eo amin'izay toerana masina fa masina dia masina ho an'ny mpisorona izany avy amin'ny fanatitra tao amin'ny afo lalàna mandrakizay izany. Tapafaroa lohateny ny amin'ny fampijaliana izay miteny ratsy ny anaran'i Jehova mba amin'ny valin'ny famonoana. Ary nisy lehilahy anankiray nivoaka nakeo amin'ny zanak'Israely, vehivavy Israelita ny reniny fa lehilahy Egyptiana no rainy. Ary niady teo atoby io zanaky ny vehivavy Israelita io sy lehilahy Israelita anankiray ary niteny ratsy ny anarana ilay zanaky ny vehivavy Israelita ka nanozona dia nentina tany amin'ny Mosesy izy. Selomita no narandreniny zanakavaviny Dibri avy tamin'ny fireneny Dana izy ary nambenana izy mandra-pahafantany izay ho didin'i Jehova.
ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe avoay eny ivelan'ny toby ilay nanozony ary eoko izay rehetra nandray azy ametraka amin'ny tanany amin'ny lohany ary eoka ny fiangonana rehetra itorabato azy ary mitenena amin'ny zanak'Israely hoe na iza no mamingavinga an'Andriamanina dia omeloka fa izay miteny ratsy ny anaran'i Jehovah dia atao maty mihitsy itorabato azy avokoa ny fiangonana rehetra na vahiny na tompon-tany raha miteny ratsy ny anarana dia atao maty izy. 7 ary izay mahafaty olona dia atao maty koa fa izay mahafaty biby fiompy dia anonitra azy biby solom-biby ary raha misy olona manakilema ny namany ka dia toy izany no atao aminy kosa tapaka solon'ny tapaka maso solon'ny maso nify solon'ny nify tahaka ny kilemana ataony tamin'ny olona atao aminy kosa ary izay mahafaty biby fiompy dia anonitra azy fa izay mahafaty olona kosa dia atao maty. Fitsipika iray no tondraranareo na vahiny na tompon-tany fa izao no Jehovah Andriamanitrareo. Ary Mosesy niteny tamin'ny zanak'Israely tena voaka ny tena ivelan'ny toby ilay nanozona ka notorany vato ary ny zanak'Israely dia nanao arak'izay efa nandediny Jehovah any Mosesy. Raha ohatra moa zany somary mamerindesona kely tsika zany pasteur Alvarez dia tsy mora mihitsy ity lalàna atao amin'ny boky ny Levitikosy ity satria lay andalatsoratra masina vakinao teo zao dia hoe maso solon'ny maso nify solon'ny nify tapaka solon'ny tapaka ary misy mamony ihany koa dia tsy maintsy vonoana raha manakalema olona izy dia tsy maintsy atao mitovy amin'iny kilemy iny koa nanao ohatra zany hoe mandona olona ianao zany amin'ny moto ka mikilepaka iny olona iny dia didi-pitsarana mivoaka dia tsotra be tsisy raha-raha-pihavanana fa tsy maintsy atao ohatran'iny mihitsy mipozy mitongilana ohatran'iny dia mitongilana ohatran'iny ianao zay ianao vao mijanona zany tamin'izany fotoana zany. Ina moa ny aton'ireo lalàna be dehibe ireo tsotra be izy pasteur hoe ho fiarovana ny olona mba tsy hanaonao foana mihitsy zany hoe ny olona tamin'izany fotoana zany dia olona tandalàna ary ny zavatra mahafinaritra rehefa tandalàna ny olona anankiray dia lasa mitombo fahendrena. Ny firenena anankiray rehefa mitombo ataoko hoe mitombo miaina ao anatin'ny fanarahan-dalàna ny firenena anankiray dia tena mandroso ohatra fotsiny tsika zao aka nyreto firenena aziatika ohatra hoe ny Sinoa rehefa ohatra hoe mandidim-pitsarana rehefa misy tompon'anakitra anankiray ohatra any amin'ny ministera na ny tompon'anakitra ambony amin'ny fanjakana manana anakitra ka tratra manao kolikoly dia mba tsy ola zaketo le didim-pitsarana fa ratsy be ny didim-pitsarana mivoaka ny andro zareo tena ratsy dia anika zany voary dolidoly lay olona amin'izay resaka lalàna izay lafiny anankiray zany mahatsara le olona tandalàna zany pasteur satria raha vao tsy tandalàna ny olona dia lasa gaboraraka be tena gaboraraka be rehetrarehetra ohatra zao tsika eto Antananarivo fotsiny reto Antananarivo ianao no mandeha ty fandaranty na mahita an'ity fandaranty dia ny mampalahelo eo amin'ny lafin'ny fahadiovana satria dia eny amin'ny poto jirama eny an-dalambe rehetrarehetra eny dia eny amin'ny toerana maro samihafa rehetra eny dia misy manao maloto ary tsy enatra tsy tahotra fa dia amin'ny andro tandrobe nanary dia misy vehivavy lehibe misy lehilahy lehibe tanora dia manao maloto eny rehetrarehetra eny satria efa tsy tandalàna ntsony zany le firenena ka le izy le lalàna misy eto Madagasikara fa lay fampiarana an'le izy zany no tsy tafiditra mihitsy ao anatin'io zavatra rehetrarehetra io zany na ohatra fotsiny zao miresaka tsika ohatra ny lalàna ny fifamoivozana dia anisany tena miteraka ny embouteillage ny tsy fanajana ny lalàna ny fifamoivozana mba miresaka kely an'le lalàna zany tsika aloha satria dia eritreretinao ohatra hoe mandeha ohatra ny sarety syomby eny amin'ny sens unique dia misy tomobile tsy manakiny andehanana dia fampiziroziry eo aloha dia mifampivandravandra eo dia mifanompa amin'ny klaxon sy ny aniny eo zany zavatra mitranga dia le tompona raikitra nefa ny amin'ny fotoana io tsy hitan'izay raikitra tokony horaisinao anatin'le izy ka le lalàna misy fa le fampiarana an'le izy no tsy tafiditra ao anatin'izay zavatra zay ka tamin'ny androny reto zanak'Israely reto zany tamin'izany vanim-potoana zany dia napetraka le lalàna natao mba hitehirizana ny olona mba ho tandalàna fa ozy izy miboky ny Korintianina voalohany manao hoe ny lalàna dia natao ho pitaisa
fa rehefa tonga de jesosy kristy tonga de afaka tam'izay nyazona anazy tsika de tamin'io lalàna zay niazona antsika io horesantsika eto moa zany zavatra zany pasteur satria na izany naty zanona de io azy zany lalàna ny olona anankiray miainao anatin'ny fahasoavana eo ambany fahasoavana ohatra hoe za zao na ianao de tsy tokony mihitsy raha fantatro hoe mety atonga peste any ny loto e na mety atonga ny choléra ny loto na mandoto ny fiarahamonina mandoto ny tontolo iainana de sady mahamenatr'olona de ny olona anankiray miainao anatin'ny fahendrenana miainao anatin'ny fahasoavana tsy hanao malotoloto fotsiny eny an-dalambe eny fa tonga de hoe iafiko ty fa any an-trano vao manao na mitady WC public eny rehetrarehetra eny de eny any tokony anao an'izay maloto zay fa tsy hoe poritra de mialatsiny de tsy ananonaniny etsy de fa tonga de fa manao ny atao zavatra tsy mety zay zavatra izay zany ka resaka an'le lalàna moa tsika tambokon'ny Levitikosy satria ato ny tena misy an'ity lalàna ty de mba miditra kely eo anatin'izay tsika fa iverenantsika lay Levitikosy toko fahavatra amby roapolo mizara roa mazava tsara ty tapany voalohany ty de ozy izy hoe ny fanamboarana ny jiro sy ny fanaovana ny mofo aseho lay mofo aseho efa nazavantsika teto fa ny mofo aseho de sary anankiray maneo ao amin'ilay filazantsara ny jaona toko fahenina manao hoe zaho Jesosy ny mofo velona zay midina avy any an-danitra zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako de tsy ho fato mandrakizay zany hoe maneo an'izay tenany Kristy zay lay mofo zany pasteur Alvarez zay ny asa nytao amin'ny tempolo sary maneo an'izay famonjena nataon'i Jesosy zay fa ny anankiray faharoa de ozy izy eo amin'ny andininy faharoa mandidiny zanak'Israely hitondra aminao dilo ilon'oliva voavely atao fanazavana ampiretina jiro mandrakariva ampiretina jiro mandrakariva ozy de eo amin'ny toko fahatelo tapany foroto izy manao hoe hatramin'ny ariva ka hatramin'ny maraina eo anatrehan'i Jehovah mandrakariva ho lalàna mandrak'izay amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby izany inona ndray ny zavatra ambaran'io ty zavatra ity de ao amin'ny tempoly no miseho ao amin'ny tranolay fiona anao amin'ny taberna kely izy ty no miseho de lalàna napetraka mihitsy zany pasteur Alvarez ny hoe ijiroa de mirehitra maraina toandro ariva maraina toandro ariva mandrakariva zany hoe tsy mijanona tsy azo atao mihitsy ny mamono ny jiro fa rehefa laniny ao de avo ndray lay menaka oliva de araraka de mirehitra foana ijiro zany tsy misy délestage zany eo hoe laniny solika de tsy solika lany mihitsy zany io tsy azo atao lany ny huile essentiel na oliva tamin'izany fotoana zany fa tsy maintsy misy foana zany de mirehitra mandrakariva ozy mivolaza ny teny soratra masina ary tadiditsika tsara zay lay nahafaty any nadaba sy abio ao amin'ny Levitikosy toko fafolo lay nitondra afo tsy izy avy aty ivelany zany hoe taty ivelany zalany naka afo nanaovany an'ilay fanatitra de tsy nieken'Andriamanitra izy fa ny fanatitra rehetrarehetra zany raha ohatra hoe fanatitra hodorana fanatrom-pihavanana fanatitra latsadra de tato amin'ny tranolay fionana tao amin'ilay jiro tao foana no nalaina zany ny afo de izy io zany pasteur Alvarez aty amin'ny andron'ny filazantsara de itsika zao no tempolon'Andriamanitra ndao any amaky andalatsoratra masina maromaro tsika mbola tsy nivaky itsika zay teny zay hoe tsika ny tempolon'Andriamanitra fa ndao vaky itsika am'izay izy androany ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahatelo aloha kama nivaky itsika pasteur voalohany Korintiana voalohany toko fahatelo andiny fenina amby folo vakiko zay amin'ny anaran'i Jesosy tsy fantatrareo va fa tempolon'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo ny andiny fa sivy amby folo toko fahenina naran'i Jesosy zao vakiny ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo de tempolon'ny fanahy masina zay ao anatinareo sady efa azonareo ka sy tompony tenanareo ianareo zay inona ontsika zany pasteur Alvarez tempolon'ny fanahy masina tempolon'ny fanahy masina zany tsika io ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra alleluia ato anatsika ka
am'izao vanim-potoana zao zany a tsy miresaka n'le taberina kely tany amin'ny testamenta taloha tsony sy rehetra n'lay fianao sy le tempoly fa ty tenatsika ity de zao ny zavatra nitranga pasteur ranomarina ny olona anankiray rehefa nandray an' jesosy zany hoe maneho an'ity sary le hoe mihinana ny mofo seo ty manambara n'le fandraisana an' jesosy kristy tompo de tokony rehetra foana le jiro tokony fo ara-panahy foana zany ny olona pasteur eo mantsy raha lasana bavy malala amin'ny tompo a ny mahatonga ny kristianina maro ny samboaravoara am'izao fotoana zao hoe manina misy problema tsy mety misinta tsy mety afaka mihitsy de tsotra be le izy na ianao matimaty zay ny ara-panahinao na miena ny fanaovanjironao ritra ny fanaovanjiro ao anatinao ritra lay solika lay huile essentiel na olive ao anatinao zany hoe miena lay fiainam-bavaka ka rehefa miena lay fiainam-bavaka de zao lasa mangatsitsika lasa reradraraka lasa matoritory le ara-panahy am'izay vanim-potoana zay fa tady dio tsara fa lalàna mandrak'izay ary tokony hotazomina le mirehitra foana le fanaovanjiro ary zany ane za de milaza amitsika rehefa misy mpanompon'andriamanitra anankiray mirehitra ny fanaovanjiro tahaka ny mosesy tahaka ny Eli mpaminany tahaka ny Elisy tahaka ny apôstôly Petera ny apôstôly Paoly zany hoe feno ny fanahy masina mandrakariva feno ny herin'andriamanitra mandrakariva de rehefa tena feno ny fanahy masina io anao de mitombo le fahasoavana ao anatinao ary za de milaza pasteur fa ny olona anankiray manana fahasoavana ny olona anankiray mirehitra amin'ny fanompona an'andriamanitra tsy andairana problema firy zany tsy andairana aretina firy zany tsy voatery ivavaka hiala hoe miala ny fananotrosa vo hiala ny trosanao tsy voatery iteny ianao manao hoe miala ny fantrana vo miala ny fantrana fa tsy zaka ny fantrana mihitsy mipetraka ao anatin'ny mpanompon'andriamanitra anankiray misy fahasoavan'andriamanitra misy any jiron'andriamanitra mirehitra mandrakariva io a pasteur Alvarez raha zavaiko indre-pandeha moa pasteur zany a lay eto amin'ny Levitikosy toko fevoatramborapolo a tapany voalohany dia ifanazavana hoe any izy tefa mazavaiko indre-pandeha am'izay mazava tsara hoe tsy mazava tsara koa le tefa apitapy mianatritsika eto zany le hoe miditra ao anatin'ny tempolo isan'andro zany ny mpisorona dia mijery lay diloilo a mba ho feny tsara araka ny teny pasteur teo hoe nyrao dia tapaka le jiro de rehefa raraka le diloilo ao tsara le diloilo moa zany le jiro moa zany de misy jiro a le fitoratsana iny eo zany a de apiretina foana zany ny jiro iny ary akoatran'le jiro zany pasteur dia misy mofo karazany 12 a apetraka eo ambony latabatra isan'andro isan'andro enina amin'ny lafinilany a enina amin'ny lafinilany de misy fomba zany anaovana an'izy io a andavanandro fa misy fotoana zany rehefa sabatany andro de avana manokana mihitsy ny fandarana an'ireo mofo reo le teneko teo enina amin'ny ilany de enina amin'ny andaniny akilany a mofo 12 zany tsy maintsy atao rehefa sabatany andro fa amin'ny andavanandro zany a de tsy voatery an'izay hoe mofo 12 zay fa le rehefa misy mofo fotsiny zany eo dia zay zava-dehibe eo fa le sabata zany de amin'ity fotoana ity de hoe tamin'ty fotoana ity zany de misy mofo 12 tsy maintsy lahatra isaky ny sabata spécial mihitsy zany io fotoana io a tamin'ny zanak'Israely raha tenihana am'izao fotoana zao zany zavatra any araky ny teninao teo pasteur de zao ny heviko zany am'izao andro iainantsika am'izao andro zao fahasoazo am'izao dia misy heviny lehibe tokoa zany hoe nina moa ny fanazavana zao volazan'ny tenin'Andriamanitra hoe fanilo ny tongotry sy fanazavana ny lalako ny teninao jiro zany a de fanazavana ary le mofo faseo dia tenin'Andriamanitra ihany sady manazava tsy mofo ihany niveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay alokon'ny vavan'Andriamanitra sakafo zany manambara sakafo manambara anina ara-panahy zany no ambara eto tsy inakory zany no ambara am'le mofo sy le jiro eto a fa be dehibe ny zavatra ambara fa ny anankiray anisany hoe dikany lehibe de hoe tenin'Andriamanitra mazava tsara pasteur ary eto moa de misy an'le didika diloilo misy didika azo manitra io no teneninao teo misy diloilo milaza ny fanahy masina zany pasteur araka le teneninao teo hoe tempolo ny fanahy masina ny tenatsika ny tempolo ambara dia am'izao fotoana zao dia ny tenatsika ato anatin'ity tenatsika ity zany dia mila tenin'Andriamanitra pasteur ny fanahintsika dia mila tenin'Andriamanitra isan'andro zany ny sakafo mpanahintsika ny sakafo mifanahintsika pasteur dia raha ohatra ianao zany hinana composé na lasopy na vary maina na ohatra hoe tilapia saosy de ny kibonao mety voky any de raha misotro zay anao de mihinana desera anao aveo a rano tsotsotro zay ny sakafonao de rano glasy na rano voankazo aveo tsotsotro zany rano tsotra madio na jus zay sotronao de ny kibonao sy ny vatanao am'izay fotoana zay a no mandray an'le calcium sy vitamine fa ny ara-panahinao kosa pasteur dia tsy vokon'izany sakafo zany fa mila tenin'Andriamanitra isan'andro ary zay ny tokony hamakina tenin'Andriamanitra
tsy tokony raha tokony manko de hoe azo tsy atao ihany zany fa mila zany ianao mamaky tenin'andriamanitra isan'andro tsy afaka afantatra ny directive na hoe fitariana avy any amin'ny fanahy masina mihitsy tompo paster ny olo anankiray avy any amin'ny tompo ny olo anankiray raha tsy mirehatra le jioro zay le tenin'andriamanitra manazava raha tsy mazava aminao ny hevitr'andriamanitra amin'ny zavatra anankiray zay ataonao dia lasa reraka ianao lasa vizaka ny ara-panahinao lasa kivy ianao fa mila tenin'andriamanitra be dehibe ianao marina hoe ilaina manao tsinjery tenin'andriamanitra paster fa le tenin'andriamanitra zany mila akatoavinao tsy hoe vakinao fotsiny le izy fa sady enaranao no nydinianao no akatoavinao le izy tsy ampy fotsiny zany hoe mamaky tenin'andriamanitra de rrr na manao tsabosivy de zay tenin'andriamanitra voavaky eto de zay no etiko mandrapirivany andro fa mila dinianao le izy mila verimberinao famakinan'le izy mila akatoavinao rehefa ozy andriamanitra manao hoe milaina mamelany endroka tahaka namelana izy meloko taminay hoe resaka famelan-keloko dia zay tenin'andriamanitra zay raha vakina fotsiny ataonao tsinjery fotsiny de tsisy dikany zay paster fa rehefa iainanao zay sady teneninao mivavanao no ankatoavinao tena mamela eloka marina ianao dia tsy tapaka mihitsy le solika ao anatinao zany paster fa misy solika foanao de inona moa le solika fa ny fanahy masina dia mitombo ao anatinao izy tsy mitombo mifatra fanahy masina amin'ny olo tsirairay paster fa arakaraky ny fifandraisan'le olona amin'andriamanitra arakaraky le tenin'andriamanitra arakaraky le fifandraisana akaiky le fiarana amin'andriamanitra araky le tenin'andriamanitra vakitsika teo hoe sady jiro manazava no mofo mahavoky tsy itsy mihinana nyty mofo teo zy ny tenin'andriamanitra zay nrazanao tany anevitra ozy ny tenin'andriamanitra nihinana mofo de maty any mihinana mana de maty any fa zay mihinana nyty mofo ty ozy jesosy masiny tenany de tsy ho faty mandrak'zay ary na de maty azy izy de mbola velona indray ty tenin'andriamanitra ty zany paster ho an'ireo olona zay matimaty ny ara-panahany reraka ny ara-panahany tsy mahatsapa hay-panahy tsony ianao dia mila ianao miverina mamaky tenin'andriamanitra mandalina soratra masina misy olona zao paster andresaka tamiko torina talolo kely zao fandarandreo hoe mahagagana paster ozy vazaha zao na mba nampianatra baiboly ohatranareo zao izy paster fa ny mampagagana paster ozy izy de zao ity baiboly vakinareo ty de tsisy tadidiko io na de fehezateny ray azy tsisy tadidiko mihitsy mahagagana hoe ahoana rozy izy ny fomba hitadiavako an'ity tenin'andriamanitra ty raha tsy akatoavinao io raha tsy vakinao isan'andro io raha tsy anao moa zany médité zany hoe dinianao andro manalina zany saintsainao andro manalina ity tenin'andriamanitra ty teneninao mivavanao dia miaina le fatra rehefa tsy ao anatinao fanahy masina de tsy zavatra tadidinao ty tenin'andriamanitra ty nefa le tenin'andriamanitra sy mifanahy masina le fanazavana dia mifameno hatrany paster ya na miresaka moatsika nlay eo amin'ny Levitikosy toko fefatra amby roapolo ary zao anao vao manaraka anay amin'ity fandarana ity mizara roa tsara izy teo de ozy izy manao hoe mofo aseo efa nazavaina teo moa manambarany amin'ny tenan Jesosy Kristy tompo sy ny tenin'andriamanitra lay mofo aseo fa ny faharoa de lay hoe menaka oliva zay natao jio izy io ary dia mirehetra mandrakariva izy io ao amin'ny tempolo eo no misy azy de ny tenatsika ihany lazain'izy io zany ny pasteur am'izao fotoana zao hoe tokony irehatra trany antrantsika tadidiko foana lay fampianaran'ny ray aman-dreny be ara-pananakaray avy any ampitan-dranomasina any rehefa nampianatra nanoratra boky izy de zao no teniny manao hoe ny vilany anankiray ozy rehefa mangatsika izy vilany io de vilany misy apoango zany mangatsika io de io lalitra io tonga ho azy io ary mahavarinan'io lalitra io misy karazany be dehibe ohatra hoe raha eo analakely ianao no mipetraka de tonga ny lalitra avy any amahazo sy ambo mahitsy rehetra tonga ny avy any aitosy tonga ny avy aty atanjobato de miampy eo analakely eo fampitaona zany fampitaona le lalitra zany ho an'ny vilany mangatsika ary reo lalitra reo tsy miady reo hoe vilany mangatsika anay ty fa nareo diso adresy nareo anareo avy any amahazo sy ambo mahitsika ino nalenareo ty analakely fa hita ny zalahy io de tangorony eo izy fa rehefa manomboka afanaina indray vilany io de miala ho azy reo lalitra reo ary tsy ny lalitra ihany miala fa zay microbe tsy hitan'ny mason'olombelona zay nentin'io lalitra io
zany hoe mitondra poison izy avy any amin'ny aleny any may ihany koa ino moa sarision zay zavatra zay ny pino anano mpanompon'andriamanitra anankiray rehefa mangatsika dia miantso problema ho an'ny tenany ary ny problema na asana devoly na ataoko hoe na zavatra io fahasahiranana io tsy izy io a tsy mahazaka tena rery fa mitondra namana izy ohatra hoe ny trosa mitondra korotana tokantrano ny areti-kibo mitondra aretina fafany anatin'ny vatana rehetrany ny tsy fisina mitondra karazana tension miakatra dia mifamenoro zalahy reo ho an'ny kristianina anankiray mangatsika ary zany any ariavana malala amin'ny tompony hoe tena iorenana tsara amin'ny finoana rehefa le hoe manompo an'andriamanitra io ne pasteur zay ny mahatonga le hoe misy niady moa efa nazavantsika hoe niady mizara efatra misy ady avy amin'andriamanitra iny a dia re resaka fizatoetra misy ady avy amin'ny fanafiana avy aty ivelany zany hoe atakeny devoly amin'ny alalana famosaviana mihitsy le olona misy ady avy amin'ny alalan'ny fahotana nataon'le olona fa attention fa misy ady vokatry ny hoe fangatsiahana ara-palahy fotsiny zao mangatsika ianao ary rehefa mangatsika ianao dia eo le matalatsany olona tsy mivavaka amin'izay zao no mampivavaka olo nefa jerety iposiny mampivavaka nefa marary lava mampivavaka nefa miady lava izy mivady mampivavaka nefa jerety ty fiainany ny totongana ohatran'ireny indreny dinio fa sao dia io le ady resantsika eto no mahatonga ny fiainanao tsy mandeha tsara zany hoe le problème mara-panahy mihitsy mipetraka foana le teny soratra masina soatany jaune apôstôly manao hoe rahalahy mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny anao tahaka ny anambinana ny fanahinao dia ozy ny apôstôly paoly eo amin'ny efesianina 3:20 manao hoe mahay manao mihoatra lavitra no zay rehetra angatantsika sy heverintsika izy araka ny hery zay miasa mpanatsika jereo tsara fa ny apôstôly paoly rehefa mitsodrano pasteur dia misy teny tsy afaka ao ambavany mihitsy ho ampitombona ho aminareo ane ny fahasoavana ho ampitombona ho aminareo ane ny fahasoavana zany hoe i paoly tsy mitsodrana ny olona hoe hotahina be ny arabolanao hotahina ny fahasalamanao hotahina ny tokantranonao tsy dia hita loatra anatin'ny tsodran'ny paoly zay fa ny tsodran'ny apôstôly paoly sy ny apôstôly goavanareo dia hoe ho ampitombona ny fahasoavana dika zay dia hoe lay refiara-panahy lay fatran'lay fahasoavan'andriamanitra fatran'lay herin'andriamanitra ao anatinao fatran'lay osotr'andriamanitra ao anatinao fatran'lay jiro ao anatinao no tsofony rano mba hitombo satria zao rehefa mitombo ny fahasoavanao anatin'ny olona anankiray mitombo lay hery ao anatin'ny olona anankiray pasteur alvaresa dia manaraka ho azy ro zavatra rehetrarehetra io hoy jaune apôstôly eto amin'ity apokalypsy toko faharoa eto ambanomasoko ty eo amin'ny andininy fahaefatra manao hoe kanefa manateny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao koa tsarovo zay nitoeranao fontsombola lavo teny beba ka manaova ny asa voalohany fa raha tsy zany a dia ho avy aminao aho ka amindra ny fanaovan'ny jironao amindra ino pasteur amindra ny fanaovan'ny jiro iala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao ity olona resahany eto ty a dia mpino kristianina mbola ao tsara le fanaovan'ny jiro mbola tena sary-piaro amin'ny fahamasinana mikely aina manao asan'andriamanitra satria zao mandiny faharoa hoe fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina ny tsy fahazakanao zay mpanao ratsy tena hoe sary-piara amin'ny fahamarinana sy ny sitrapon'andriamanitra izy io fa ny raharaha be fotsiny dia ity pasteur alvares mitady hiala le fanaovanjiro mitady hiongotra le fanaovanjiro inona ny antony miala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao miala tamin'le firehetanao voalohany ianao tsy mahavavaka tsony ianao manomboka tsy tia vavaka tsony ianao manomboka ohatrany hoe tena kamokamo mamontsy fivoripavaka kamokamo mamaky baiboly dia hitontona ny fakapanahy sy ny problema am'izay maro samihafa zay tsy aposiny ianao dia hoy ny apôstôly paoly manao hoe ny apôstôly jaune azafady koa tsarovy zay nitoeranao fontsombola lavo dia ny bebaka manaova ny asa voalohany fa raha tsy zany dia ho avy aminao a dia soroko fanaovanjironao io ane za dia milaza amintsika ary avana fa misy mpanompon'andriamanitra ane tara amin'ny fibebahany ongotan'andriamanitra io fanaovanjiro zany hoe soron'andriamanitra mihitsy lay fahasoavanao anaty lay fahasoavanao anaty jereo tsara ne pasteur ato anatin'ny baiboly aty misy mpanompon'andriamanitra anakiroa jabezany anankiray
dia ozy izy dabe zao amin'ny tantara voalohany toko faefatra andiny fa sivy soafolo hoe raha nivavaka izy dia zao ny teniny voalohany engane ka hotahinao a dia ny faharoa dia ozy izy manao hoe ka hoamiko ny tananao hoamiko ny tananao hoamiko ny tananao zany hoe ny fahasoavanao ny herinao ny fanahinao masina averenao tamokato dia nanomboka notahin'andriamanitra zabeza alleloia dia ozy ilay soratra masina ao amin'ny salamo fito amin'ny fitopolo andiny fafolo ozy davida manao hoe izao no mahararirary ny foko dia niovan'ny tanakavanany avindritra zany hoe davida nisy fotoana nanota dia niala le fahasoavan'andriamanitra niala le jiro tao anatiny tao dia rehefa niala le jiro tao anatiny dia tsapany hoe raha misy zavatra tokony makarary fotsiny vola niala na ny fananana nisy naka tsy hoe maivany zany fa ny tena nisy azy zava-dehibe dia hoe raha sanatrika miala amiko ny tanan'andriamanitra na miala ho amin'ny mpanompon'andriamanitra anankiray ny fahasoavan'andriamanitra zany ny tena makarary zany a pasteur Alvarez makarary zany hoe miala aminao zany ny fanahy masin'andriamanitra ny tanan'andriamanitra zay no mahatonga davida jereo tsara ne pasteur le ao amin'ny salamo raika amin'ny dimapolo andiny fafolo rehefa avolavo tamin'ny fahotana izy dia mibebaka izy bebaka izy dia ozy izy manao hoe aza manaisotra ny fanahinao masina amiko aza manaisotra ny fananao masina amiko zany hoe tena tsapany mihitsy fa very tena lizy very anao hoe tambonin'ny tany very ny fiainana mandrak'izay rehefa ifanahy masin'andriamanitra io miala ao anatin'ny olona anankiray satria io ny tomboka ase tena mahazanak'andriamanitra anao ary raha tadidinao tsara pasteur Alvarez miala tsiny manapateny a lay ao matitoko fa 5 nisy virjiny 10 adaly dia misy 10 endry reo ane samy virjiny samy madio e fa ny ray endry zany hoe nanana n'lay solika lay jiro tao anatiny fa lay 10 adala ny nampahadala azy tsy no lay fahamasina ny nampahadala azy tsy lay izy natory ny nampahadala azy fa lay solika tsisy tsony tao aminy lany le izy lany le fanaovanjiro lany ny menaka tsy nyrehatra tsony ny jiro kinanjo avy tapoka ny mpapakatra tonga ny mpapakatra rehefa tonga ny mpapakatra tara loatra tena tara loatra ary eo no itenenantsika vahoaka kristiana tsika mpanompon'andriamanitra jesosy dia nampitandrina foana manao hoe miambena miareta toroka mivavaha mba tsy idiranareo amin'ny fakapana mivavaha mandrakariva mba hatonga n'lay solika sy lay tanan'andriamanitra tena ao amintsika aza dia variana loatra hoe be loatra ny problème betsaka ny tsifosina dia hovarim-bariana tsy anana fotoana ny lorana tena na ihany koa mifanotra amin'izay hoe tena tahin'andriamanitra be loatra mety daholo zay atao dia lasa malaindrainy mivavaka tsy manompo an'andriamanitra varim-barina tandremo tsara fa mety avery anao any fahaverezana mandrak'izay ny fanaovanao atsirambona ka hatonga anao hoe za efa mpanompon'andriamanitra nefa nahoana ny miemitra nahoana miverin-dalana dia tandremo tsara fa sao dia honenina mandrak'izay a pasteur Alvarez marina zay pasteur hoe ny zavatra problème tamin'ny fariseo sy ny mpanorandalana ane pasteur fariseo sy mpanorandalana zany dia mahay tenin'andriamanitra mahay baiboly zareo manam-pahamasinana ary zareo fa ny olana tamin'izareo tsy nanana fanahy masina pasteur tsy tao anatin'zareo ny fanahy masina zay zany ny olana izy ireo ka ho atsika kristianina zany reo raha hoe mpivavaka ianao mpanompon'andriamanitra ianao ka mbola tsy manana amin'ny fanahy masina dia mangatahy ianao mba ho fen'ny fanahy masina satria raha olona anankiray tsy manana fanahy masina araka ny tenin'ny pasteur zany dia sarotra riavana sarotra jamba mitarika jamba sarotra ny hoe anaritra an'izao fiainana zao anao hiaritra ny ady isan-karazana ianao misy zavatra misy safidy tsy maintsy atreanao misy zavatra tokony ataonao nefa tsy manana ny fanahy masina ianao anolotsainanao hitarika anao hampianatra anao sarotra be na mamaky an'ity baiboly ty ary ianao am'sainao fotsiny dia sarotra be zay mety azonao atao mamaky an'ity baiboly ty tsy misy fanahy masina fa dia lasa hors sujet daholo famakinao an'ity baiboly ty fa rehefa ao kosa ny fanahy masina dia lasa ainao ny mankatoa an'ity baiboly ty ainao ny misaintsaina an'ity baiboly ty ainao ny mitahiry ny tenin'andriamanitra ao anatin'ny fonao ary maty antoko tsika riavana loatra ka hoe manana tenin'andriamanitra be dehibe nefa tsy manana ny fanahy masina pasteur am'izao andro farany zao satria ny fanahy masina ne pasteur afaka miresaka amintsika mandrakariva na hainao matory io amin'ny alina dia misy tenin'andriamanitra hainao na hainao misy fotoana ianao mitokana mivavaka dia maheno ny fanahy masina ianao misy fotoana ianao mivavaka ao am-piangonana maheno ny fanahy masina ianao misy fotoana ianao anao fanatitra maheno ny fanahy masina ianao misy fotoana ianao tokony hibebaka dia henonao le fanahy masina hoe
miteny aminao tsy mety ny zavatra nataonao iny tadidinao moa le teny kotr'zao hoe raha misy olona manota dia manampisolo vava am'raha sika dia kristy ilay marina raha maiky mifahotantsika isika dia matoko sy marina izy manadeo antsika raha manafaka antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina antsika rehetra ny fanahy masina no mampatsiahinao fa Andriamanitra mbola afaka mamela heloko anao ary fanahy masina no mampatsiahy le tenin'Andriamanitra zay novakinao zay ny ilana mamaky an'ity teny ity mety tsy azonao izy aloha paster eto vakinao hoe teandroany fa rehefa tonga ny fotoana anankiray ianao le mivavaka iny ampatsiahivo ny fanahy masina aminao am'izay le teniny hoe ohatr'zao le tenin'Andriamanitra adinonao nga le tenin'Andriamanitra ohatr'zao adinonao nga le tenin'Andriamanitra hoe mety mandalo aty ianao dia adinonao nga le tenin'Andriamanitra hoe fa ny zavatra rehetra miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra misy fahasoavana miandry anah aoriana kely ao fa ny anjarako miroso hatrany manao dingana hatrany fa raha tsy eo ny fanahy masina pastera dia tsy maintsy hokivo le olona horeraka le olona iverin-dalana le olona ka faty antoka be debe ho atsika kristianina ary mahaverany amin'ny elo araka ny teny pastera teo hoe mpivavaka ianao nefa tsy manana ny fanahy masina fa fotoana mety androany azonao angatana ny fanahy masina pastera anisan'ny zava-dehibe moa ny fanahy masina moa zany no anisan'ny solotenan'Andriamanitra miasa eto ambony tany mizara mazava tsara mihitsy le fomba fiasan'ny famonjena pastera tamin'ny andron'ny famoronana dia Jehovah-Andriamanitra ray no ienontsika foana tato amin'ny testamenta taloha fa rehefa nanao ny famonjena indray dia Jesosy Kristy tompo ary amin'izao vaninandro enantsika izao amin'izao andro ny fahasoavana izao dia ny fanahy masina no miasa no fampitomolo izy zany eto amin'le hoe nisy ity vehivavy zanak'ity vehivavy israelita ity lay ny teny ratsy ny anarana any ny tiako atongavana pasteur Alvarez zany hoe amin'izao vanim-potoana izao tena ny fanahy masina mihitsy zany no tena miasa ary zay no anaovanao asa mahagaga ohatra hoe mandroaka démonie ianao raha tadiditsika tsara ny apôstôly Paoly namoaka démonie amin'ny asan'ny apôstôly 7:10 dia nivoaka ny démonie rehefa nitononona ny anaran'i Jesosy Kristy rehefa nitenena le anaran'i Jesosy fa ilay zanak'Skeva indray tsy nivoaka n'ilay diavoly fa nifototra tany amin'ny zareo le izy satria tsy tao anatiny ny fanahy masin'Andriamanitra ka ireto olona ity olona ity dia niteny ratsy an'ilay anarana dia tamin'izany vanim-potoana zany pasteur rehefa niteny ratsy an'ilay anarana dia zao samborina dia mametra tanana eo ambonin'ny lohany olona rehetrarehetra zay nahianao ohatra n'le ondrony osiny azazela mihitsy nanaovana azy zany hoe apetraka eo ny ana dia avy eo inona rehefa tany anefitra fa ity indray vonoina hotoram-bato fa tena hoe fitsaram-bahoaka fa aty amin'ny andron'ny testamenta vaovao mbola mafimafy kokoa noho io le miteny ratsy an'Andriamanitra na miteny ratsy ny fanahy masina io ndare mba maky andalatsoratra masina anankiray tsika ato amin'ny Matthieu 12 sady mamarapara antsika pasteur Alvarez eo amin'ny andininy fa 17 sy ny manaraka zao vaky miteny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary raha Belzeboba no amako ny démonia izy kosa mba hamoahany zanakareo azy ary noho izany dia izy ihany no mpitsara anareo fa raha ny fanan'Andriamanitra kosa namoahako ny démonia dia efa tonga aminareo sady mifanjakan'Andriamanitra fa ataon'ny olona ahoana ny fiditra amin'ny tranony mahery androbany entana raha tsy hafatiny aloha ny mahery dia vao androbany ao an-tranony izy zay tsy momba ahy dia manohitra ahy ary zay tsy miara mamory amiko dia manahaka ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe azo famelan-keloko amin'ny olona amin'ny ota sy ny fitenenana ratsy samihafa rehetra fa tsy azo famelan-keloko ny olona amin'ny fitenenana ratsy ny fanahy masina ary na iza no manao teny manohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka ihany fa na iza no tena nohitra ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka na amin'izao fiainana zao na amin'ny hoavy zay eno tsara ny pasteur namoaka démonie teto Jesosy tamin'ny alalan'ny fanahy masin'Andriamanitra ny namoahany démonie dia nisy fariseo ny teny manao hoe Belzeboba lohan'ny démonie no amoahan'le iny ny démonie Jesosy tsy nanozona azy fa ny fahamarinana no nambarany Jesosy Kristy tompo hoe raha satana no amoahana satana izy dia miady an-trano izy ary raha Belzeboba lohan'ny démonie no moahako diza kosa ny amoahany zanakareo azy kanefa miteny ihany ny tompo manao hoe fa raha ny fanan'Andriamanitra kosa namoahako ny démonie dia efa tonga aminareo sady ny fanjakan'Andriamanitra tena mbola niezaka ihany ny tompo zany ampahiratra ny masom-panahy reto fariseo reto dia avy eo amin'izay izy namoaka nyity teny ity hoe noho izany izy dia lazaiko azo famelan-keloka ny olona
amin'ny ota sy ny fitenenany ratsy rehetra zany hoe ninoninona zany fahotana sy teny ratsy efa nataonao ka hibebaka ianao de azo famelan-keloka fa ny olona miteny ratsy ny fanahy masina de tsy mba azo famelan-keloka mandrakizay tsy izany miteny zany fa ny baiboly eo ny ampitandremana zay foana nytandremana mitandremana oara-mbola tsy de resy lahatra loatra ianao de aza de miteny ratsy loatra reny hoe ny andro zalahy reo izy ihany mampiditra devoly de izy ihany mandroaka devoly nga efa hitanao zany taizany nahitanao an'izany hoe zay ve ny ampiditra devoly de aveo zay indray nandroaka zay hoe hitady raha ohatra ndray zafy lemena eto hoe andoranga ampidirina de aveo ro anafanga moramora ny mandroaka démonie zany tsy mora neny mandroaka devoly eo anatina olona anankiray zany fa misy nefa de miteny an'izany pasteur hoe zalahy reo izy ihany mampiditra an'le devoly tena teny soratra masina ty azo famelan-keloka ny olona ny amin'ny ota rehetrarehetra zay nataony fa ny fitenena ratsy ny fanahy masina zany hoe teto jesosy namoaka démonie de lazaina fa devoly hoe devoly ny androandreo démonie de ozany tompo manao hoe tsy azo famelan-keloka ny olona manao an'izany ka ndraindray ianao mbola tsy de resy lahatra loatra de tsaratsara manam-pahendrena tsara hoe akombony ny vava aloha akombony fotsiny ny vava aloha fa aza de mitabataba loatra hoe devoly ny amoan'ireo zao sy zao fa na ny démonie ny am'ireo fa nanalaina avy any Afrika Atsimo reo fa nanalaina avy any Nigeria reo fa nahavariana any reo aleo tsy de miteny loatra an'izany satria tsika tsy miray trano zay tsy mbola tany an-tranonao ary ianao tsy mbola tany an-tranonao tsy mahita ny fiainanay sy ny zavatra rehetrarehetra zay ataonay de aleo mipetrapetraka fotsiny fa sao de tsy azo famelan-keloka ozany soratra masina le tary mantsy le tary amin'ny Levitikosy efatra amby roapolo zay miteny ratsy ny toroamboato ho faty fotsiny fa nitoyany loha Andriamanitra ny mahalala tsy ity tsisy famelan-keloka azo atao tsony na am'izao fiainana zao izy na amin'ny hoavy na am'izao fiainana zao ny amin'ny hoavy ary eo no mamperitreritra pasteur fa misy olona any hoany mety tsy azo famelan-keloka tsony noho io fitenenany ratsy io mety ho zany ny problème amin'ny fikorontanany fiainanao ambony ambany io miteraka famoiza-po miteraka hitanao hoe tena aiza ny tany ale satria ny teny ratsy ny fanahy masina ianao no le fanan'Andriamanitra rehefa misy mpanompon'Andriamanitra anankiray tsy azo azonao tsy voatery ho azoazonao daholo ny mpanompon'Andriamanitra rehefa misy mpanompon'Andriamanitra tsy azo azonao de mangina fotsiny tompoko mangina fotsiny de eto ambavaka fotsiny izy mangina fotsiny fa le miteny ratsy ny fanahy masina raha ny fanan'Andriamanitra tokoa no nampiteny ny olona io de tena miteny amintsika hoe ndreo de tsy azo famelan-keloka ozy miteny soratra masina tsy tsika ho any miteny an'izany fa baiboly pasteur Alvarez eo aloha rehefa kinitra mandeha sao de ozy ny olona hoe any teninareo zany eo amin'ny indindraiky amby telopolo ny pasteur avereny mazava tsara tsisy diso mihitsy aloha averiko ary noho izany de lazaiko aminareo hoe azo famelan-keloka ny olona amin'ny ota sy ny fitenenany ratsy samy hafa rehetra fa tsy azo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenany ratsy ny fanahy masina ny fitenenany ratsy fanahy na io mivantana na io ankolaka na io mivantana na io ankolaka de tandremo ny miteny ratsy ny fanahy masina ambeny ny vava de ambeny ny molotra fa sao de ahitan-doza ka tsy azo famelan-keloka mandrakizay pasteur Alvarez faranatsika am'izay andeha ivavakaritsika am'izao fotoana zao hisaotra ny tompony nohony am'izay ten'Andriamanitra zay raha eo dia misotranao zay ny am'ty Levitikosy 24 ty satria nandraisanay lesona be deaibe hatram'izay dia nandalo an'ity fotsiny masonay tsy fantatra hoe inona ny dikan'izany misy diloilo ato diloino oliva tsara voavely tsara atao fanazavana misy any koa ato fanaovanjiro mila rehetra mandrakariva misy mofo aseho ary misy momba n'le hoe anarana olona ny teny ratsy ny anarana de ny anaran'Andriamanitra ny fanahy masina izany mazava aminay tompo ny tiana mambara aminay mila miroso atrano zay aza vela ho reradreraka aza vela ho kivokivy aza vela angatsitsika tompo araka ny teninao manao hoe aoka tsy angatsika anao mafana ianao fa aoka tsy angatsika anao matimaty ianao fa ko mafana ianao na ho mangatsika ianao fa raha matimaty ianao de alohan'ny vavako mangataka Andriamanitra ny hafanana ara-panandray ny firehetana ny hafanam-po ny firehetana sy ny azakazaka tompony de ataovy aty anatinay indray zany tompo ataovy mitodika aminao indray zay ataovy tia ny fanomponanao tia mivavaka tia manolo tena tia miten'Andriamanitra tia mamontsy fivoriam-bavaka tia mankatoy ten'Andriamanitra fanahy masonao aoka tsy ala ty anatinay ianao mifonana aminao tompo mety atana tokantrano ato mety efa nisy olona angamba tompo niaina tanatina fahotana mety efa nisy fahotana nataon'izy ireo ianao malala zavatra rehetra ianao nangatahako tompo amindra fo ianao nangatahako amela eo ka no fahotana zay nataon'ity olo ty tompo dia
nisy sazy mety nisy kapoka ny sendra mahazo azy am'izao fotoana zao ianao ane tompo amindra fo aminy anesitra mifatezeranao amy ka dia hotainao tompo zao rahalahy zao zao anabavy zao dia hotainao manokana amangy azy manokana ianao a anangana azy indray ianao a ampirehatra azy indray ianao a amerina azy fitiavana voalohany indray ianao tompo a misaotra betsaka jesosy eo amen eny tompoko zay no fanambarana zay azo nentsika tamin'ity andro anty pasteur Levitikosy toko 7 matsiro be izy teo a ny fahitako azy satria de tena fitahina ho atsika re ny fandrenesanao a izany tenin'Andriamanitra mahafinaritra izany raha mahatsapy ianao am'izao fotoana zao fa somary mitady ho kivikivy ianao mitady ho reradraraka tsy hay hoe inona ny antony de tereo ivatanao io andeha hivavaka anompo an'Andriamanitra folay hivavaka andohalika io alohan'ny aorinan'ny andrenesanao n'ity toroteny ity raha arivo ianao mandreny ty toroteny ity ary rehefa isa maraina de mifoaza alohan'ny andehanan'ity toroteny ity zany hoe any amin'ny efatra ianao no mifo de mandeha ty fandaran'ity amin'ny 5 sasany de tena folao ny vatatsika tena hivavaka raha tianao ny rehatra mifanompoana an'Andriamanitra de aza mijanona fotsiny amin'ilay fangatambavaka amina mpanompon'Andriamanitra iray hoe eto ambavaka fa kivy eto ambavaka fa reraka eto ambavaka fa tototry ny problème eto ambavaka fa tena maty ny ara-panahiko aza mijanona fotsiny am'izany fa mba manova ezaka fa tsisy pasteur isolo tenanao eo anatreny fitsaran'Andriamanitra raha mandalo problème ianao ihany ny enjadiny zany kanefa raha mirehitra mifanomponan'ny tompo ianao a tena hoe manana ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatinao ianao dia ianao ihany no ijinja ny vokatra zay zavatra zay ao anatin'ny baiboly eo nisy mpanompon'Andriamanitra roa fantatsika tsara Davida sy Saoly ny fahotan'ny Saoly a dia maivamaivana kokoa noho ny an'ny Davida fa i Saoly tsy netiny bebaka de niala tao aminy fanahy masina fa i Davida tonga de nibebaka fantany ny adisony ary tonga de niaiky izy manao hoe taminao de taminao ihany no nanotako ary zay raha tsy eo masinao nefa nataoko tsy nanamary tena izy nanarin'Andriamanitra izy de avy eo tonga niraka an'Andriamanitra tamin'ny amin'ny lalàlan'ny natana-paminany hoe voaisitra ny elikao efa nafahako ny elikao de tsy hofatindray ianao niverina indray lay fahasoavana tao anatiny pasteur ary dia notahin'Andriamanitra indray nasa fanompona zay nataon'ny Davida ka aza mijanona fotsiny amin'ny fahalavonao aza mijanona amin'ny fahareraderanao ara-panahy fa ndao androso ndao hivavaka tsy mampanina manokana fotoana mba mifady hanina manao fivadikanina manao alimbavaka rery eo an-tranonao ao ianao vitanao ane zany miary tory mivavaka satria raha ataoko hivavaka kely 2 minitra 2 minitra na fefakadiny ianao reraka ny ara-panahinao am'izao vanim-potoana zao ane fampatsahivana kely ty efa ny asany devoly hatram'izay fa ozy mibokyn'ny apokalipsy hoe kely sisany androny de miasa amin'ny fomba mahery vaika mihitsy izy am'izao fotoana zao ary ny lehibe ny satana tena ny lehibe ny satana raha izay ny azotsika noarana azy hoe ny lehibeny mihitsy am'izao vanim-potoana zao tena miasa tamin'ny taloha zany ohatrany hoe njelijeliny sy miaramila no ny asa fa zao izy vata tena beny mihitsy no miasa de raha tsy manana ny herin'Andriamanitra ao anatinao ianao mpanompon'Andriamanitra tsy manana osotra manokana ao anatinao ary tsy mifony ara-pananao de hopotraka sy ho lavo foana ka ndao re tompoko tena hoe anompo ampahamatorana isa mifahendrena amin'ny etaeta tsy bakio ny vola tsy hoe vola no anompono an'Andriamanitra tsy fitahina no anompono an'Andriamanitra tsy hoe marary ny kibo na misy zavatra mandendeotra ny kankana anatin'ny kibo de afana fo mivavaka tsy hoe hoavy ny banky hitakotrosa de mody mafana fo eo fa fiainana tena fiainana mihitsy a zany no tokony atao a pasteur Alvarez ho tahiny tompotopoko tahiny tompotopoko